miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fomba tsotra hitadidina toko sy andininy ao amin'ny baiboly. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Zava-dehibe raha na ny fahaizana toko sy andininy. Raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe misy olona takiny mihitsy ianao hoe aiza amin'ny baiboly misy an'izany teny izany. Dia mba hahafahanao manaprofo sy manamarina ny zavatra izay lazainao dia tondronao mihitsy ilay toko sy andininy. Ny sasany indray angatahany aminao ilay toko sy andininy satria mba tianao hita ilay teny. Tsy azony tsara ilay izy na tsy hainy tsara ilay fehezanteny rehetra dia angatahany aminao ilay toko sy andininy mba hahafahany mijery an'ilay izy. Dia raha vao tsy hainao ilay izy dia lasa indray ianao lany andro mamadibadika ny baiboly na mitady concordance. Dia tahaka izany koa rehefa mampianatra na mitory-teny na miresaka momba ny tenin'Andriamanitra dia ilaina foana io fahaizana toko sy andininy io ahafahanao tena hoe manamarina ny zavatra izay lazainao. Dia raha miresaka tsika amin'ireny olona juriste ireny na hoe mpahay lalàna dia tena variana anao fa ny azy fantany tsara mihitsy amin'ny hoe ordonnance numéro zao mivoaka tamin'izao daty ao amin'ny toko fahazao andininy fahazao dia zao ny voasoratra. Izany hoe tena misy précision mihitsy ny zavatra izay teneniny. Dia ny antsika kristianina tsy ataontsika hambaka an'izany fa andaontsika hanao ezaka hianatra toko sy andininy. Ny ankabetsahantsika dia efa mahay an'ilay Jaona toko 7 andininy 4:20. Efa tsara iny aloha, efa bazy iny, efa fototra iny amin'ny hoe fato izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay. Fa tsy tokony hijanona amin'izay fotsiny ianao, fa tokony hianatra tenin'Andriamanitra hafa. Ary izay ny tanjon'ity video ity hampianatra antsika toko sy andininy 10 hafa. Izany hoe ny olona rehetra izay mpanaraka an'ity pejy ity dia farafahakelany izany toko sy andininy 9 ankoatran'ilay Jaona toko 7:4 no tokony ho hainao tsy hanjery. Dia rehefa miresaka amin'olona na mampahery olona dia tonga dia misosa fotsiny ianao milaza ilay toko sy andininy ao anatin'izay. Ilaina izay dia mnémotechnique, izany hoe hijery teknika isika na hoe fomba hitadidina ilay izy, himemorizena ilay tenin'Andriamanitra. Dia mety somary ampime ilay izy fa tsy mampaninina. Fa ny tanjona zany dia ny ahatadidy ilay toko sy andininy. Dia izao koa nefa rehefa mampiasa an'io mnémotechnique io ianao dia tsy tokony hoe hanao zavatra maloto na masirasira na zavatra ratsy fa zavatra madio sy tsotra foana no ahafahana mitadidy ilay tenin'Andriamanitra. Dia afaka mangataka amin'ny fanahy masina mihitsy fa omeny ianao fomba ahafahanao mitadidy ilay tenin'Andriamanitra. Reto ary ilay izy. Voalohany ilay haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Dia iny Filipiana toko 4:4 no misy azy. Dia ilay hoe 4 zany hoe toko 4:4 4 zany fiara tsy mataho-dalana zany 4 zany. Zay zany tadidinao dia omeo an'ilay Filipiana 4 zany ilay olona rehefa ohatra ka kivikivy izy. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipiana 4. Ny faharoa dia ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Miverimberina foana koa izay tenin'Andriamanitra izay ary tena hoe famporosiana ny olona anompo an'Andriamanitra, hanolo tena ho an'Andriamanitra, hanao an'Andriamanitra ho lara-pahamehana eo amin'ny fiainany. Aizany misy an'izay ao amin'ny Matio toko 4:7-8. Ahoana ny ahafahana mitadidy an'izany ohatran'izany dia ny amanokana zao ny tadidiavako azy dia ny hoe matin'ny sy toratorana. Matin'ny le maty zany dia hoe Matio, nenina dia le hoe enina, toratorana dia hoe 33 toratorana. Matin'ny sy toratorana. Matio toko 4:7-8. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Tenin'Andriamanitra fahatelo dia haitsika foana koa miverimberina le hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Io koa dia ampahirezana ny olona io rehefa misy zavatra mitrango ary io tena passe-partout mihitsy io tenin'Andriamanitra io. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ilaina ny mahatadidy hoe ao amin'ny Romana toko 9:20 no misy an'io teny io. Ahoana ny ahafahako mitadidy an'ilay izy? Ny amanokana dia resaka politika na tadidiavako an'io texte io. Dia ho zaraiko amintsika ilay izy ny amin'ny hoe rehefa mitena ohatran'izao dia fa hainareo ny tiako tenenina. Rehefa mitena ohatran'izao dia fa hainareo koa ny tiako tenenina. Dia ny amin'ny hoe Romana toko 9:20. Indroa zany ohatran'izao dia indray mandeha ohatran'izao. Zany hoe Romana toko 9:20. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fahaefatra dia ilay tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Miverimberina koa izay ho an'ilay olona voafatotra tena tsara mihitsy alefanao amin'ilay texte zany hoe ao amin'ny Jaona toko 7:4 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Ahoana ny fomba hatadiavana an'izany? Dia tsotra fotsiny ilay izy Jean
suis Francis. Jean suis Francis. Le Jean zany de hoe Jaona. Le suis de hoe 8 zany satria 8 zany 8. De le hoe Francis de mitovy tobiny hoe 36. De hoe Francis 36 de hoe Jean suis Francis. Mialatsiny amin'izay mitondra anarana hoe Francis fa ahafahana mitadidy an'ilay izy fotsiny na ampiasana le anarana. Fa tsy hoe mametaka anarana Francis akory. De tak'izay le izy hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo de efa tadidinao zany hoe Jean suis Francis zany hoe Jaona 8:36. Zay zany le izy. Tenin'Andriamanitra farany de ngeza be koa ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino azy any an-danitra aho amela ny helony ary anasitrana ny taniny. Ao amin'ny tantara faharoa toko 7:7 no misy an'izay teny zay. Ahoana reny ahafahantsika mitadidy an'izay? De io le hoe tantarany 2x7:14. 2x7:14. Rehefa manao fampitomboana antsika dia haitsika zany hoe 2x7:14. Zany hoe tantarany 2x7:14. Tantara faharoa toko 7 andininy 4:10. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony hiaino azy any an-danitra aho amela ny helony ary anasitrana ny taniny. Mety tsy hainao tsenjery le texte fa ny fahaizanao an'ilay toko sy andininy dia manamora ny fiverenanao amin'ilay izy ahitanao le texte de rehefa miverimberina io hainao tsenjery ihany. De izay zany no ampianarina antsika amin'ity anio ity. De mialatsiny ety mpamaranana fa mety misy olona manko mety hoe susceptible izy fa manenina koa le tenin'Andriamanitra afangarongarotra atao zavatra ohatran'izany fa mba ahafahantsika mitadidy azy fotsiny le izy de averiko ihany rehefa manao an'io mnémotechnique io ianao dia tsy tokony hanao zavatra hoe maloto na masirasira na zavatra hoe ratsy zany ahafahana mitadidy an'izy fa zavatra madio tsotra mandrakariva no atao amin'ilay izy de afaka mangataka ny fanahy masina mihitsy anao fa omeny fomba ianao ahafahanao mitadidy le toko sy andininy. De izao amarana n'ity vidéo ity fa mangataka amintsika kosa eo ambany eo amin'ny commentaire de mba sorata eo raha misy toko sy andininy de manana fomba ianao manokana hitadidiavanao an'ilay izy de mba sorata hoe ahoana ny fomba hitadidiavanao le toko sy andininy de mba mifampizara koa tsika amin'izay fotoan'izay mba hitombony fahaizantsika ny tenin'Andriamanitra. De mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.